olona miisa 80 sy teninjato sy 7 sy 7 sy roetsy avy amin'ny tokantrano sokajiana ho tena marefo miisa 80 sy 700 sy 10 sy 10 no isitraka ny tetikasa maharo hatramin'ny taona 420 sy 20. Tanjona akapoben'ny tetikasa ny itandrona sy ampienana ny tsy fahampiana sy ny tsy fanjari-tsakafo mahery vaika ao amin'ny distrikany Belo sy Tsiombe faritra Androy sy ny distrikany Ampani ao amin'ny faritra Atsimo andrefana, faritra izay tena misaka ny voka-dratsiny fiovaovan'ny toetrandro. Ho fanatanterahana izany ary dia natao ny alakamisy 12 mars 2022 teny Ampandrinomby ny fanaovatsony fifaneke mpiara-miombonantoka teo amin'ny CRS na Catholic Relief Service andaniny sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fimpiana ny Jono Ankilana. Tena zava-dehibe mihitsy ny fanasiniavana an'ity fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fambolena fimpiana ny Jono izay misolitena ny fitondram-panjakana malagasy sy ny USAID izay soloan'ny CRS tena izay anatanteraka an'ilay asa any amin'ny faritra Atsimo. Ny mazava-dehibe azy dia manamarika zany ny fifampitokisana matotra sy mafy amin'ny fitondram-panjakana Amerikana sy ny fitondram-panjakana malagasy ao anatin'izao fiatrehantsika ny fahavoazana, fanarenana ny fahavoazana vokatry ny Aitany sy ny Keretany amin'ny faritra Atsimo. Ka amin'ny alalan'ity fanasoniavana fifanarahana ity zany dia anampy antsika izy ireo zany hiasa ao anatin'ny distrika anankitelo ary isan'izany ny tena tiako tsindrina manokana dia ny distrika ny Ampani andrefana izay hitantsika farany teo ny fahavoazana izay nisy tany zany noho ny izay kere izay. Ka zao zany sady afaka miasa ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo no afaka ihany koa zany hiasa mandritra n'izay fotoana lavalava izay faharetan'ilay tetikasa izay mba hisiny ny tena hoe fiavotana sy fiarenana ho an'ireo lay tantsaha madinika izay sahirana ianjadin'ny Aitany sy ny Kere amin'ny faritra Atsimo iny. 570 tapitrisa dolara moa zany ny fanampiny. Io zany fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana Amerikana izay soratsika manokana eto, tsy hoe vola indramina akory fa fanampiana avy amin'ny vahoaka Amerikana hoentiny fandraisana anjara amin'ny fanohanana antsika vahoaka malagasy indrindra amin'ny faritra Atsimo iny ao anatin'izay fiara-miasa izay. Fiara-miasa ilay izy gouvernement miaraka amin'ny CRS sy ny USAID no mamaritra ny programa an'asa izay tanterahana any fa tsy hoe zareo akory manao izay heveriny ho atao fa misy fifampidiniana sy fiara-miasa feno tanteraka zany ny fanatanterahana azy io. Hojerena manokana ao anatin'ity tetikasa maharo ity ireo tena sahirana amin'ny zaza amam-behivavy sy ny tanora mba ahafahany miatrika ireo dona ateraky ny loza voajanahary sy ireo fiovaovan'ny toetrandro. Anisan'ny vokatra andrasana amin'ity tetikasa ity ny ahazahoany ny mpamokatra 710 sy 2 toana eo amin'ny sehatra safambolena, mpanjono 100 sy 2 isitraka toana eo amin'ny sehatra safanjonoana raha mpiompy 20 sy 3 kosa ny eo amin'ny sehatra sa fiompiana. Ny anjara asan'ny gouvernement malagasy zany sy ny ministera dia milafiny ara-teknika miaraka mandrafitra aminy hoe iza moa zany ny tokony ho azo an'ilay izy inona le asa tanterahanao inona le fambolena atao inona le fiompiana ho tanterahana, inona le jona na ny fitahirizana ny vokatry ny hazandrano, le asa ho tanterahana zany le paikady ho apetraka dia rahana mametraka izay fa ny fanatanterahana ny asa dia ny CRS